Aminareo aneriavana ny fahasoavana sy ny fiadanany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Mandeha amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana. Mandeha amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana. Zany iray afaka malala no misongadina ny finainantsika anio ao amin'ny epistily faharoa no soratan'i Jaona, manomboka amin'ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahaenina. Mandeha amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana. Tamin'ny fotoana izay nanoratany Jaona apôstôly ity epistily faharoa ity dia miezaka mampiorina ny fiangonana, hiorina tsara, hiorina mafy, indrindra eo anatrehan'ny fampianaran-diso, ny fampianarana sandoka izay miely ka mitady andrombaka, mitady manao aza lambo ny kristianina. Misy toromarika omen'ny apôstôly mba ahafahana miady amin'ny fampianaran-diso dia ampiorenina amin'ny fahamarinana sy amin'ny fitiavana ny kristianina. Eo amin'ny andininy voalohany hatramin'ny fahatelo dia tarihana ny ireto kristianina izay mino ireto, kristianina izay voafidy sy tsara orina mba hitoetra mandrakariva amin'izany fahamarinana izany. Tsy latsaky ny inefatra miverina ny teny hoe fahamarinana ao anatin'ireo andininy telo ireo, anomezana lanja fa zava-dehibe amin'ny mahazanak'Andriamanitra ny tokony hahazanaky ny fahamarinana azy. Tsy zanak'Andriamanitra fotsiny mino, fa zanaky ny fahamarinana ihany koa. Etsakilan'izay dia ampiorenina amin'ny fitiavana izy, ny fitiavana izay didy napetrak'Andriamanitra, tsy didy vaovao fa didy efa nipetraka teo ka taoma ny fiangonana hiverina amin'ny fitiavana ny rahalahy, hiverina koa aza amin'ny ilay fitiavana voalohany. Ilay fitiavana voalohany dia ilay ao amin'Andriamanitra izay tia izao tontolo izao, ao amin'ny Kristy izay nanolotra ny ainy hamonjy izao tontolo izao tamin'ny alalan'ny fitiavana. Ny apôstôly Jaona ry havako dia malaza tamin'ny fandiniana rehetra ho apôstôly ny fitiavana, fa eto amin'ity epistily faharoa ity dia hitantsika fa tsy apôstôly ny fitiavana ihany izy, fa apôstôly ny fitiavana sy apôstôly ny fahamarinana ihany koa. Ary zany toe-panata ao anatin'izany no hitarihana ny fiangonana rehetra eo anatrehan'ny fahavalo izay mitady handrava ny finoana, eo anatrehan'ny fampianarana hafahafa, fampianarana tsy araky ny filazany tsara, fampianarana izay mitarika ny olona hivoaka, dia ampiorenina ny fiangonana hampanjaka ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy, ary hampanjaka ny fitiavana sy ny fifankatiavana ao anatin'ny fiangonana. Zany fitiavana ny rahalahy sy fitiavana ny olona rehetra zany no iorenan'ny mpino ka ampitoetra ny finoany mandrakariva. Ary izay hitantsika eto dia ambara koa aza fa izany fahamarinana sy fitiavana izany no antony fifalian'ny apôstôly, no loharano ny fifaliana, mahatonga fifaliana ho azy ka mahatonga azy miteny hoe faly indrindra aho, satria hitako ny zanako sasany mandeha amin'ny fahamarinana araka nandraisantsika didy tamin'ny ray.
dia ilay didiny fitiavana izany. Ity ampamarana na ry havako, mandehana amin'ny fahamarinana fa izany no fifalian'ny ray aman-dreny, izany no fifalian'ny mpitaiza sy ny mpanabe antsika, ny ray aman-dreny am-panahy, mba mahita ny vokatry ny fampianarana eo amin'izay ataontsika, amin'ny fahamarinantsika, amin'ny fitiavantsika ary amin'ny fifankatiavantsika. Dia n'Andriamanitra ireriany ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havako. Tompo Andriamanitra io, misaotra sy midera ary mankalaza anao zahay. Misaotra anao noho ny famindraam-ponao sy ny fitiavanao tao amin'i Jesosy Kristy zokinay. Misaotra anao fa ianao ilay Andriamanitra marina, lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ianao ilay Andriamanitra fitiavana ka mampifankaty anay. Ary reto izahay vonona hampiatra izany fahamarinana sy fitiavana izany amin'ny fiainam-panomponay, amin'ny fiainana andavanandronay, eo anivon'ny fiarahamonina misy anay. Fa raha afaka mianta eo anatrehanao izahay, dia mivavaka ho an'ireo namanay izay niaran-doza, niaram-boina, niaram-pahoriana ao anatin'ny ady sarotra ankehitriny. Mijery azy ireny ianao Tompo, na inona endriky ny vona mahazo azy. Ianao no fanafana sy mampitony ny fo ary indrindra mampisava ny alahelo. Ataonay sy angatanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany vavaka izany. Ho anao midera sy laza ny voninahitra. Amen.